Zakamiazava nitsangana ianao iza. Iara ivavaka isika rehetra tompoko. Misaotra indrindra ry Jesosy fa manaiky ho mpiandry anay ianao, fa raha tsy izany efa very izahay ary eny efa niara-ny fahafatesana maro samihafa aza. Kanefa noho ny fanekenao ho mpiandry anay dia tsy navelanao izahay fa nitadiavinao ary no velominao konomenao aina vaovao indray izahay ho lasa zanak'Andriamanitra. Ary isaoranay ianao lehibe indrindra izany fitiavana nasehonao izany. Fa na dia tsy nitady anao izahay dia ianao no nitady anay. Ary nanangana anay ho isan'ny mpiara-mandova aminao. Sarobidy lehibe izany fanomezana nataonao aminay izany. Koa ampio izahay hahay toetra mahatoky, hahay miandry sy mihaino ny mpiandry anay dia ianao Jesosy. Ka dia mangataka ny fanainao masina hanokatra ny fonay ahaizanay mihaino ny teninao izay manome aina sy fahavelomana mandrakizay ho anay. Koa dia mitenena Tompo fa mihaino izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra ry havana izay anjarantsika amin'izao alahady faharoa manaraka ny Pasika izao dia filazantsara araka ny Jaona. Jaona 10 ka ny 1:12 hatramin'ny 4:12. Filazantsara araka ny Jaona 10 dia ny 1:12 ka hatramin'ny 4:12. Iara-mitsangana isika indrizany amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompony ondry izy, koa raha mahita ny ambodia avy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny ambodia misambotra ny ondry ka mampiaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Izaho no mpiandry tsara, ary fantatro ny ahy sady fantany aho. Dia tahaka ny hahafantarany ray ahy sy ny hahafantarako ny ray. Ary izaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hihaino ny feoko, ary ho tonga andihan'ny ray izy satria iray ihany ny mpiandry. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Anterin' Jesosy amin'ity teksta izay anjarantsika androan'ity ny mahampiandry azy. Ery amin'ny 1:12 vakitsika teo dia hoy izy izao no mpiandry tsara. Ary dia mbola verina izany ery amin'ny 1:14 izao no mpiandry tsara. Ny hafantarany olona azy talohan'izao fampianarana nataon'i Jesosy mahampiandry tsara azy izao dia ny amin'ny mahampanao fahagagana azy, mahampaminany lehibe azy, nanasitrana ny marary sy ny sisa sy ny sisa. Hitantsika voatantaran'ny Baiboly izany. Fa eto izy dia manao fampianarana anankiray lehibe izay manan-kery ho amin'ny fotoana izay nitenenany azy, ary manan-kery koa amin'izao andro andrenesantsika azy 2 taona mahery aty aoriana izao. Mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Jesosy dia tsy nieritreritra fotsiny ho an'ireo olona izay eo akaiky azy sy manodididina azy tamin'ny fotoan'andro, fa efa nahatsinjo lavitra ny mission izay nampetrak'Andriamanitra ho tanterahiny. Araka izay nilazany azy ao amin'ny Jaona 7:15 haitsika tsy anjery tsara hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Io no mahampiandry an' Jesosy, hiandry ireo olona izay mino azy ary hiaro azy amin'ny fahavalo maro. Mpiandry ondry izy, fa tsy mpikarama araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra eto. Isika mila mahay mahafantatra tsara ny fomba fanaon'ny Jiosy amin'ny fiandrasana ondry. Satria tsy mba tahaka antsika fomba fiandritsika ondry ny fiandrasan'ny Jiosy ny ondry. Fa ny antsika rehefa miandry ondry dia karavasina amin'ny hazo avy ety afara, dia raha vao misy mivilivily dia karavasina,
dia ohatrohatran'izay fomba fiandrintsika malagasy ny ondry. Fa ny anjiosy tsy mba tahaka an'izany. Fa araka ny voalazantsika hitantsika tsara ny teny Jesosy manao hoe ny ondriko mihay ny feoko ary manaraka ahy. Zany hoe raha jerena sy raisina ny fomba fiteny Jesosy dia eny aloha zany ny mpiandry ondry ary ny ondry manaraka avy ao afara. Ny fomba fanaon'ny mpiandry dia manao feo izy ahafantarany ondry, anazarana ny ondry, dia na misy feo hafa aza dia tsy arahin'ny ondry fa fantatry ny ondry no hoe izay ilay feo ny mpiandry azy dia iny no arahiny. Matoa misy mivily ihany ho izy ny jiosy rehefa anontaniana izy ireo hoe tena tsisy mivily mihitsy ve ny ondry fa manaraka an'ilay mpiandry azy, dia mety misy ihany fa matoa misy izy dia marary izy zay, tsy salama ilay ondry, misy fahavoazana. Dia isika no lazain'ny ten'Andriamanitra eto raha jerena ny fampianarana izay nataon'ny sekoly lahy teo, iza moa le ondry dia hoe isika. Dia raha tena ondrin'Andriamanitra isika dia fantatsika ny feon'ny tompontsika izay arahintsika. Ary dia tsy hiala amin'izany isika. Fa matoa isika manaraka feo hafa dia tsy salama izay, manana aretina izay. Ary ny aretintsika tsy aretin'ny nofo fa aretim-panahy io. Ary izany mahatonga antsika manaraka feo hafa izany dia noho ny tsy fahasalamana ara-panahy, tsy ampy ny sakafo-panahy izay raisintsika. Hany ka dia manaraka karazana firoan-kevitra maro samy hafa isika, ny filozofian'olombelona hoy ny soratra masina, na ny fahendren'olombelona no ho heverintsika fa izany no mamonjy antsika. Ary Paoly apôstôly moa dia manao zao hoe atakalonareo ny fahendren'olombelona. Ilay fahendrena moa no ilazany soratra masina azy, fa raha ny teny fototra ny jerena dia hoe filozofia no itenenany azy. Ary hitantsika tsara ny fampianarana raha nianatra tany amin'ny sekoly sika fa omena andreo karazana citation an'ny filozofa maro samihafa ireo mba ireo no arahantsika mba raha teo tsara ny fiainantsika. Fa firy amin'ireny filozofa ireny no namono tena, ny kivy, mamoy fo, ketraka sy very hevitra ny amin'ity fiainana ity, tsy mahita vahaolana amin'ny foto-kevitra izay ajorony satria tsy manome aina sy fahavelomana akory ny zavatra ataony fa araka izay tsapany fisainany fotsiny ihany. Fa ny mpiandry antsika kosa dia mahalala, mahafantatra izay mahasoa antsika. Ary io lazainy eto hoe fantatro ny ahy. Ny fahafantaran'Andriamanitra antsika dia tsy hoe fantany ny anaranao, fa ny momba anao ray manontolo dia fantany, ny aretinao fantany, ny falahelonao fantany, ny adi-panahinao fantany, ny fanerianao fantany, ary mihoatra ny fahafantaranao ny tenanao, ny fahafantaran'Andriamanitra anao. Tsy mbola nisy amintsika reto angambany mety misy ihany ny mafana fo mba hoe andao isaiko nisan'ny voloko. Afa nanisany volonareo ve nareo mba niezaka ve andao mba isao hoe voloko mba mahavita amin'ny arivo eo sika dia faniny. Fa ny soratra masina dia mazava tsara no ambarany fa na dia isany volondohanareo aza dia fantatra Andriamanitra. Isika zany mbola tsy mahafantatra ny tenantsika akory. Fa mihoatra lavitra ny fahafantaranao ny tenanao, ny fahafantaran'Andriamanitra anao. Ary izay no antony hitaomana antsika hatoky an'Andriamanitra. Ianao manana olana eo amin'ny fiainanao, miezaka ianao mitady ny vahaolana, ataonao daholo ny zavatra rehetra. Fahakiviana ihany ny ankabetsahany manjony olona, ketraka ihany ny sasany. Aiza ihany no alehan'ity fiainana ity. Fa eto ilay mpiandry tsara dia manatona. Tahaka n'izay nanatonany an'ilay vehivavy Samaritana natsaka rano araka ny voalaza amin'ny Jona 4. Dia nilazany Jesosy eo amin'io rano aho mosotroiko. Dia ianao ve jiosy mangataka rano amiko izao Samaritana? Izay izy ireo mpifahavalo be mihitsy. Raha fantatrao Jesosy izay mangataka aminao dia ianao no ho nangataka amiko. Ianao ara tsy manana siny, tsy manana fanovozana, rano aveza no homenao ahy. Dia Jesosy hoe izaho manana rano izay omeko anao raha
ilaina matianao izany fa izay misotro an'ity rano atsakainao tio i Jesosy mbola hangetaheta fa izay misotro ny rano izay omeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay fa hanana ny fiainana mandrakizay izy. Fantatra Andriamanitra fa manana hetaheta hafa io vehivavy io fa tsy ilay rano atsakainy eo ihany no afaka ny hetahetany fa misy izay zavatra tsy ampy ao aminy fantatra Andriamanitra. Dia hitantsika tsara ny tantara, ny toy ny tantara ny resaka tamin'i Jesosy io. Ny azy ilay rano tsy hananan'ny olona manafaka ny hetaheta no omen'Andriamanitra dia ny fananana ny fiainana mandrakizay. Ary anomezany ihany koa ny famelan-keloka. Ilay vehivavy ange manao zao hoe eto aty, ndehanao izy Jesosy alao aloha ny vadinao raha mitady an'ilay rano ianao dia hoeto makaty. Dia mba nilazany marina ilay vehivavy hoe za tsy manambady. Ao izy tsy manambady. Vehivavy sy Jesosy no eo. Dia ahoana hoy Jesosy ny teniny? Fantatro fa tsy manambady ianao ary ilay hipetrahanao ao tsy vadinao. Zany hoe zavatra tsy hitan'ny olona eo hitan'i Jesosy. Ary io no tsy hanafenantsika ny fiainantsika eo anatrehan'Andriamanitra, tsy azo hanafenana ny otantsika satria io ota io no manimba ny fiainantsika. Dia gaga ilay vehivavy, ahoana no halalany ny fiainako? Ahoana no halalany fa misy lehilahy mipetraka miaraka amiko ao sady tsy vadiko? Efa nanambady maromaro ianao Jesosy fa ary ilay hipetrahanao tsy izy, tsy mbola vadinao koa io. Fa makanesa aty. Izay tadiavin'Andriamanitra dia ny fiekentsika ny ota izay manimba antsika. Ilay Jesosy mpiandry tsara dia miandry ianao ary miaro anao amin'ny zavatra maro hanimba sy hamotika ny fiainanao. Tsy miaro anao fotsiny izy hoe amin'ny loza sy ny sisa fa amin'ny zavatra izay hanimba sy hamotika ny hoavy ny fiainanao rehetra no iarovan'Andriamanitra anao. Tsy mpikarama Jesosy. Tsy mpikarama izy. Any mpikarama Jesosy eto rehefa avy ny fahavalo dia mandositra, manavotraina. Ento ary tongotra katoka. Avela ho faty ao ny ondry. Zany ny mpikarama zany. Fa Jesosy tsy mba manary. Fa ny ainy mihitsy no atolony. Moa fantatsika ny sarobidin'ilay Pasika nankalazaitsika teo. Fa isika dia tadiavin'ny devolo potehina sy ho fongorana mihitsy ny fiainantsika amin'ity fiainana ity. Noho ny ota izay nataontsika satria ny tenin'Andriamanitra manao ny fanahy manota dia ho faty. Ary hitan'i Jesosy fa mizotra amin'ny lalan'ny fahafatesana mandrakizay isika. Dia izany no nandrosoan'i Jesosy ny tenany. Hiaro anao mialohanao izy. Dia ny loza rehetrarehetra no raisiny teo amin'ny tenany. Izay nihatrahatra amin'ny fahafatesana. Dia tsy maty ianao fa izy no maty. Noho ny otantsika. Noho ny zavatra ataontsika mitondra fahafatesana ho an'ny tenantsika. No raisiny izany. Fa raha mpiandry mpikarama io. Avela ho any iny ho faty ny ataony ihany. Ary isika manoloana ny namantsika raha mety misy zavatra manjo azy, manahoana ny tena fomba fiainantsika. Tena vonina hanao ny asan'ny tompo tokoa ve tsika hoe ianao ve vonina isolo an'ilay isolo voina na isolo akalana an'ilay misy fahavoazana? Izay mampiseho fa mpikarama ihany isika raha tena jerena. Fa Jesosy tsy mba tahaka an'izany. Fa izy dia nanolotra ny ainy hamonjy antsika. Izay no mahatoy izao antsika. Miaro amin'ny fahavalo ny mpiandry tsara. Fa tsy mba mpikarama. Ary anisan'ny soratra masina eto. Ny amin'ny hoe ny mpikarama rehefa tonga ao izy ny ambody dia ilao zany ao ny ondry. Miahaka. Fa manavotra ny ainy izy. Maro ny fahavalo ny ondry
tamin'ny fotoana izay andrasana ondry. Aty amintsika aty moa tsy ahitana ondry hoe aiza no ahitantsika ondry aty Kanada aty raha tsy mandeha any ambanivohitra any. Fa tamin'izany fotoana izany dia ny fahavalon'ny ondry dia misy ny jiolahy mangalatra, misy ny amboadia izay ary voalazan'ny soratra masina eto. Ary Davida ny andry ny ondry dia ny liona ny azo ny fahavalon'ny ondry. Ary tamin'izany nahitany Davida ny amin'ny hoe ny herin'Andriamanitra momba azy ao amin'ny fiarovana sy ny fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra. Ka nilazany an'ilay Salamy 7:20 hoe Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory. Dikan'izany misy fahavalo foana ianao. Aza mieritreritra ianao fa ianao mandeha salama tsara, mibolangina, mandray karama tsara, matory tsara, tsisy fahavalo. Misy ianao fa tsy tonga saina. Zay te hanafika, te hamotika ny fiainanao. Misy jiolahy ao, misy ambody ao, misy liona ao. Ary Petera rehefa milaza ny fahavalontsika dia hoanao izy. Ny devoly fahavalonareo izy dia mandeha tahaka ny liona nona. Liona mosary. Liona nona zany ange tsy hafihafa, zay hitaneo dia rapany. Ary hamotika tanteraka antsika. Ovenareo hitanareo ny devoly? Tsy hitanareo ny devoly. Fa miara-mivavaka amintsika eto koa ny devoly. Fa zay angonany zanak'Andriamanitra dia aiza Satana? Eo izy. Mijery ny azy koa izy. Manao zay hampivilivily ny sainy. Zanak'Andriamanitra izy. Mampiady saina ao anaty zany ve dia hinonao zany zavatra, inona koa ny hinonan'izany? Mila mampiasa intelligence artificielle anao fa tsy mila mihaino toriteny zany. Dia ataony devoly zay hanelingelena ny sainao fa ary io na aiza misy zanak'Andriamanitra dia io no tsara ho fantatra antsika fa manana mpiandry tsara ianao na aiza lehanao. Dia eo Jesosy. Rehefa milaza izy hoe tsy hamelanareo ho kamboty aho. Zany kamboty zany tsy manam-piantoka. Izy anefa milaza aminao hoe tsy hamelana ho kamboty aho. Tsy irery ianao amin'ny zavatra ataonao rehetrarehetra. Mirava veto isika dia mandeha rery ianao any. Iza no mahitanao any. Andriamanitra, Jesosy ilay mpiandry tsara no manome antoka eto. Hoe ny mpiandry tsara miaro ny ondriny izy. Miaro anao izy. Miala eto ianao. Tsy irery ianao mandeha na aiza na inona no zavatra atrehinao. Tsy irery ianao. Fa miandry ianao izy hoe antsoy aho dia ho valiako hoy ny Tompo. Ary rehefa miteny izy amin'ny ady mafy atrehinao, ahoana ny lazainy ery amin'ny Mateo 7:20. Mankanesa ty amiko ianareo miasa fatratra sy mavesatra-entana fa izaho hanome anareo fitsaharana. Misy ady atrehintsika. Ny olona tsy mahavita fa tsy ny hoe mampionana anao, mampahery anao sisy amin'ny teny. Fa Jesosy manome anao ny vahaolana hoe izaho hanome. Fa tsy hoe inona manjo anao? Ay, mahereza. Inona no omenao amin'izay? Mahereza, omena mahereza le olona. Fa Jesosy tsy manao an'izany hoe mahereza, fa izaho hanome anao fitsaharana. Ny fitsaharana raha miteny an'io Jesosy hoe hanome anao fitsaharana io dia ny sarin'ilay ondry entiny amin'ny toerana tsara ahitra. Misy ny zavatra ilainy rehetra. Feno. Tsy misy zavatra manky ao. Fa manome amin'ny fahafenon'Andriamanitra tahaka ny nanomezan'Andriamanitra ny zanany. Hoy Paoly Apôstôly miteny hoe raha ny zanany aza, Paoly Apôstôly efa miteny an'Andriamanitra, raha ny zanany aza nafoiny ho anao, ho faty ho anao ny zanany. Tsy homeny anao miaraka aminy maimaim-poana koa fa ny zavatra rehetra ilainao. Izy aminareo no afoy zanaka hoe ho aleo ty zanako ty ho faty isolo anao. Tsika raha namana zanaka 7 na 9, ray maty masahirana saina tsika.
Fa ny an'Andriamanitra ny zanany lahy tokany navelany ho faty ho anao, tsy homeny anao va ny zavatra rehetra amin'ity tany ity, zay zavatra mandalo rehetrarehetra ity, homeny anao zany. Izany natao hoe olona manana fitsaharana, tsy miasa, tsy very hevitra amin'izao fiainana izao, na inona zavatra trehiny, fa mitodika amin'ilay Jesosy izy, ilay mpiandry tsara, mametraka ny fiainana manontolo eo am-pelatanany. Ary izany ny falazainy hoe raha ny zanako sy ny asan'ny tanako hoy Jehovah dia adidiko. Manana adidy lehibe amintsika ilay mpiandry tsara, tsy mamela anao ho irery izy, manome anao ny hanina izay tandrify anao hatrany izy. Jesosy manao hoe izaho no mofonaina, izaho no rano velona. Izay mihinana ny nofoko i Jesosy rehefa mandray ny fanasan'ny tompo ireny tsika dia izay mihinana ny nofoko i Jesosy sy misotro ny rako dia tsy honoana ary tsy hangetaheta mandrakizay izy, satria manome antsika fiainana izy. Io symbole omeny Jesosy atsika ny fandraisana fanasan'ny tompo, ny anolorany antsika ny fitiavany feno sy ny antoka. Io tena antoka lehibe omeny atsika. Tsika mba matoky ny assurance vie sy ny sisa ihany fa tsy mamerina ny aitsika velively zany. Fa ny an'Andriamanitra ny zanany no antoka no meny atsika. Atolony ny tenany, atolony ny rany, hanadio atsika amin'ny ho afaka amin'ny faharatsiana rehetrarehetra, ary manome atsika ny famelan-keloka feno izy, ary manome atsika ny fanantenana feno izy amin'ny fiainantsika manontolo. Ary ilay mpiandry tsara, tsika ametrahan'Andriamanitra andraikitra lehibe. Ny voalazan Jesosy eto amin'ity 5:40 amin'ity Jaona 10 vakitsika ity dia izao no lazain Jesosy hoe manana ondro hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hihaino ny feoko. Mbola maro ny ondry mbola very any ivelany, mbola maro ny ondry izay tian'Andriamanitra ho vonjena. Tsarovy tsara ny teny Jesosy rehefa nyteny izy hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Isika reto ampahany kely amin'izao tontolo izao, mbola misy ondry any ivelany. Dia hoy Jesosy aminao tahaka an'izay nataony tamin'ny Petera, moa ty ahy va ianao? Moa ty an Jesosy va ianao? Dia hoy Petera, fantatrao fa tianao aho. Tsy izany koa no avalintsika rehetrarehetra. Eny tianao an Jesosy. Dia ao izy Jesosy, andraso ny ondriko. Lay valiteny tia tsy mifanandrify amin'izay fitiavana tadiavin'Andriamanitra. Satria ilay fitiavana tadiavin Jesosy amin'ilay fanontaniana hoe moa ty ahy va ianao, dia io ilay mahafoy hatramin'ny aina ny dikan'ilay agape. Fa ny valitenin'ny Petera dia tia sahala amin'ny namako ihany ty dia tiako dia ohatrohatran'izay, fa tsy mahafoy ny aiko an'io aho. Izay ilay ataon'ny soratra masina hoe filia. Manana mission isika, manana mission ny fiangonana. Raha tian Jesosy isika ilay mpiandry tsara dia hitaona ny namantsika, ny manodidina antsika mba hanana anjara ao aminy. Manana andraikitra isika amin'izany rehetrarehetra izany. Fa io no lazain Jesosy eto hoe mbola manana ondry hafa izay tsy ato amin'ity vala ity aho, tsy ato amin'ny vala n'ondrin'Andriamanitra. Manana andraikitra isika. Raha tian Jesosy isika dia ny asa nataoko i Jesosy no ataony koa. Dia ny hitaona ny hafa mba hanana anjara amin'izany zanak'Andriamanitra izany. Ka hitantsika ny asarobidiny mahampiandry tsara an Jesosy. Tsy mamela anao izy, tsy manary anao izy, tsy manadino anao izy, manome anao izay zavatra ilainao rehetrarehetra izy, ary miantoka ny fiainanao manontolo izy amin'ny androm-piainanao rehetra. Tsy hoe ampahapahany fotsiny ihany no antoan'Andriamanitra anao fiainanao manontolo. Ary ao anatin'izany fitiavanao an'Andriamanitra izany, an Jesosy mpiandry tsara izany,
dia irahiny koa ianao hiandriny ny ondrin'Andriamanitra, hitandrina ny ondrin'Andriamanitra ary hanao ny asany amin'ny famerenana ireo maro izay mbola any ivelany. Isika zany raha ohatra eo amin'ny toeran'i Jesosy, raha Jesosy mijery an'izao tontolo izao, malahelo izy. Malahelo izy mahita an'izao tontolo izao very. Fa tahaka an'ilay olona manana ondry zato ny fijeriny an'izao tontolo izao. Isika zany ilay 7 tsisy bebahana intsony ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa misy ondry anankiray izay tadiavin'Andriamanitra mbola any ivelany. Io no aniran'Andriamanitra antsika. Dia rehefa hita iny very iny, io no fifaliana ny an-danitra. Tsy isika, marina isika fa manao adidy sy ny andraikitra, tsy dia io loatra no zavatra mampisy fifaliana ao an-danitra, fa fijoroantsika vavolombelona ny asantsika izay ataontsika rehetrarehetra eto, fa manana an Jesosy isika. Fa ny mampisy fifaliana ao amin'ny an-danitra eo anatrehan'Andriamanitra sy ny anjeliny dia ny mpanota iray izay mibebaka. Mahataona mpanota iray ve ianao ho an Jesosy? Dia tsarovy fa sarobidy izany eo anatrehan'Andriamanitra. Io no mampisy fifaliana ao an-danitra. Raha mahataona olona anankiray ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Tahaka an'ilay voalaza teo hoe ny ondry zato teo, ny 7 teo ny ray tsy hita, navela ny mpiandry teo ny ondry, lasa izy nitady an'ilay anankiray. Mandra-pahitany azy. Ary izay no andrasan'Andriamanitra amintsika. Izay no andrasan'i Jesosy amintsika reto. Ny hahafahantsika mitaona ny olona hanatona an'ity mpiandry tsara ity. Fa izay manatona azy tsy mba ho laviny, koa dia mahereza. Mahereza isika izay manaiky an Jesosy ho mpiandry tsara. Ny Tompo tsy hamela anao irery fa ombanao hatramin'ny farany izy. Dia mahefabe amin'ny fanompona sy fanatanterahana ny asa izay ankininy amintsika. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra ray sanakary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ary azy mandrakizay. Amen. Tsangana ray so ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiambonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay. Amen. Efa tonga ny mazava miposaka ny voninahiny Jehova. Efa miposaka amin'ny raha eto amin'izao tontolo izao.